Araka ny loharanom-baovao azy kosa dia nahazo taratasy fandroahana avy amin'ny vaditany ny mpanamory Rado Rabarilala sy ny mpiara-miasa telo namany ankoatra ireo enina izay vao antso teny anivon'ny polisy ekonomika niaraka tamin'ity mpanamory ity zany. Rahampitso no hiakatra eny amin'ny filakevitra panelanelana ny raharan'ity mpanamory nahazo fafana vonjimaiky ity. Mpiasa efatra eo anivon'ny kompani pitaterana anabakabaka ery Madagasikara nahazo taratasy fandroahana avy amin'ny vaditany androany araka ny tatitra nataon'ny mpiasa eo anivon'ny kompani pitaterana ery Madagasikara teo anoloan'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Nisy assignation lycée zany nalefa ny Air Madagascar milatsa fa voaroka le olona anankiefatra. Tafiditra teo zany Rado Rabarilala dia misy olona telo manampy anazy fa tsy eo le olona enina fa olona hafa mihitsy zany le izy. Ankoatran'le olona enina izay atao ankety amin'izao fotoana izao. Anisan'ny tazana teny an-toerana i Rado Rabarilala nomeny mpitsara-panao famotorana fahafahana vonjimaiky omaly. Ny atoandro teo dia tsy tazana teny an-toerana ireo vondrona sendika izay tonga maromaly fa mbola nanatanteraka fivoriana. Ny maraina teo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpisolo vava azy ireo dia nandalo teny amin'ny polisy ekonomika izy enina amin'ny rahalahy izay nahazo fampetsoana. Nahazo taratasy izy ireo raha ahafahany miverina eny amin'ny fitsarana rahampitso ary mety hiatrika famotorana. Izy efatra amin'ny rahalahy izay nahazo taratasy fandroahana kosa dia voalazan'ny mpisolo vava ireo fa tsy nanaraka ny dingana tokony arahany izany satria tsy nandalo akory ny conseil de discipline. Rahampitso ny fantatra fa hiakatra eny amin'ny filakevitra panelanelana eny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ny raharaha mbola tonga eny amin'ny lapan'ny fitsarana araka izany ireo mpiara-miasa aminy Rahampitso.